Mba hampivoarana amin'ny fomba maharitra ny famokarana eto Madagasikara amin'ny famolavolana tanora tantsaha ho matihanina sy hisehatra amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia nangataka amin'ny Fert i Fifata ny mba hanorenana ivon-toeram-piofanana hanoavana fampiofanana fototra izay miompana amin'ny fambolena sy fiompiana. Niaraka tamin'ny tohana avy amin'ny CNEAP dia tafahorana tsikelikely ireo kolejy ara-pamokarana miisa 5 izay mivondrona ao amin'ny Fekama, vovonan'ny Kolejy ara-pamokarana eto Madagasikara. Ny kolejy ara-pamokarana tsirairay dia tantany ny filakevim-pitantanana izay ahitana tantsaha, solotenan'ny fikambanana ao amin'ny Fifata eo anivon'ny faritra, ny ray aman-dren'ireo mpianatra ary ireo tanora navita ny fiofanana tao amin'ny sekoly. Amin'ny ankapobeny miisa 70 ny mpianatra amin'ny kolejy tsirairay, 30 isan-jato ny tovovavy ary 15 ka hatramin'ny 20 taona ny mpianatra. Misy mpampianatra 4 sy tale. 3 taona ny faharetan'ny fiofanana ary ny mpiofana dia kilasy mandry. Mifototra amin'ny tanjona 4 ny fiofanana, ny fifehezana ny teknika fambolena sy fiompiana, ny fitantanana ny famokarana, ny fahafantarana ny tontolo manodidina ny famokarana sy ny fandraisana anjara ao anatin'ny fikambanana tantsaha ary farany ny fanabeazana ho olom-pirenena vanina. Hampiofana tantsaha matihanina ny tanjona. Fototra 2 noho izany no hivotoran'ny fampiofanana. Ny voalohany ny teknika fampiofanana izay mifototra amin'ny fampandraisana anjara betsaka ny mpianatra. Ny faharoa dia ny fanaovana fampiarana eo amin'ny saha-pamokarana eo anivon'ny kolejy sy ny fizarana asa eny amin'ny mpamokatra matihanina. Ankoatran'ny fanamafisana ny fahaiza-manao ara-teknika, ampianarina koa ny mpianatra amin'ny fahaiza-miaina miaraka amin'ny hafa ary ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina misy azy. Izany no antony nametrahana fitsipifehezana sy fitsinjarana andraikitra amin'ny raharaha andavanandro eo amin'ny kolejy. Maro ihany koa ireo fialamboly toy ny hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina isan-karazany ankoatra ny fianarana eny anivon'ny sekoly. Amin'ny faran'ny fiofanana, ny mpianatra amin'ny taona fahatelo dia manolotra ny tetikasa izay novolavolaina nandritra ny fiofanana manoloana ny mpitsara. Raha ankatoavana ilay tetikasa dia mahazo tohana ara-pitaovana mitetina 7 hetsy ariary ilay tanora hivoaka. Manomboka manatanteraka tsikelikely ny tetikasa ny tanora rehefa miverina eo anivon'ny fianakaviany. Misy mpanolo-kevitra ara-pamokarana miara-dalana aminy amin'ny fanombohana ny tetikasa sy ny fidirany amin'ny hisehatra matihanina. Maharitra 3 taona io fiaran-dalana io izay mifameno amin'ny tohana ara-pitaovana. Ny fiaran-dalana dia mahakasika ny tolo-kevitra ara-teknika famokarana sy ara-pitantanana isaky ny tanora. Fampiofanana ireo tanora eo anivon'ny distrika, ny faritra ary ny nasionaly. Ary farany ny fampiofanana ho mpitarika sy ny fiainam-pikambanana. Ny antony nahatongana hianasany amin'ny kolejy agricole mba te hahalala bebe koa ny resaka momba fambolena sy fiompiana. Ny vokany mahazo vokatra tsara dia avy mitombo ny fidiram-bola ao amin'ny tokantrano. Ny vinan'ny Fekama dia nianokatra kolejy ara-pamokarana miisa 10 amin'ny taona 420 sy 20.